Toy izao indray riavana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Antoka ho an'ny fahombiazana ny fankatoavana an'Andriamanitra. Mampatsiahy ny tompo fa efa niay anao olony tamin'ny fombany izy tahaka ireo zanak'Israely. Araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 3:24 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary ny napakanesako anareo ho aty amiko. Tsy iova izany hatramin'izao fa tia ny ankatoa azy aloha ianao. Araka ny ao amin'ny Exodosy 3:15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa ankehitriny raha iainy feo tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa any tany rehetra. Azakivy fa tsy misy toe-javatra tsy voafehin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ao anatinao e. Mino mandra-peona tompoko.